Nanantanteraka fiainana tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny lapany antenimera teny Tsimbazaza ny G6 izay fikambanany parlemanta vaovao eo anivon'ny kongresy ny tetezamita ity fikambanana ity izay miantso ho amin'ny fitrandrahana aradrary ny harem-pirenena ary nitondra tsikera ihany koa amin'ny momba ny fiatrehana ny loza ara-boajanahary eto amintsika. Nanao ny fanadihadiana Vola Ravoavy nakansary kosa Itsiry Rakoto Arsan. Anisan'ny nitondran'ny G6 fanakianana ny fomba fiasan'ny fahefana mpanantanteraka manoloana amin'ny fiatrehana ny loza ara-boajanahary toy ny tranga tany Atsimo nosoarany teo. Ho azy ireo dia tokony hisy mifandraisana andraikitra ny aloha nataony mitondra foibe sy ny tany toerana. Zavatra problema eto dia io cyclone io dia zavatra fantatra foana fa hoe misy amin'izao fotoana zao amin'izao lera zao andro. Kanefa dia ohatrany miraviravitana zany ny tompony andraiky voalohany amin'ny toerana izay hitrangana zavatra io indrindra tena foibe zany zay misahana zany resaka cyclone zany. Efa misy loza zany vao somary taitra amizay zany ny rehetrarehetra amin'ny zavatra mahazo ny karabelona zany. Ka tsy mesy miteny moa zahay zany amin'ny zavatra sahala amizany. Satria rasika malara zany fa raha ohatra ka nandray ndraikitra zany ny solotegna mpanjakana zany tamin'ny toerana io zany hoe nanentana ny olona reo dia tsisy zavatra ohatra zao zany zavatra nitranga. Avy eo koa zany raha ohatra ka hoe tsy ndaviravitany koa zany tokony resaka mikasika ny zavatra io zany hoe rehefa nomanina demelo hoe nasa petraka any zany ny vola na hoe ny fitaovana tokony evotain'le olona amin'ny zavatra zay zany dia tsisy zavatra ohatran'izao zany. Laza ihany koa ny G6 fa manan-karena amin'ny firenena malagasy saingy lasa n'olombitsy ny fitsetsefana izany ary lasa zary fahazarana ny fangatana fanampiana avy any ivelany amin'izay atao rehetra. Ny G6 dia mitaky ny tokony hanaovana fitrandrahana aradrary ny harem-pirenena. Anisan'ny nasiany-resaka manokana momba ny fanondrana an'Andramena sy ny arosarobidy any ivelany. Bois de rose zany betsaka ny bois de rose eto Madagasikara. Indrindra fa ireo manana stoky, manana taratasy ara-dalàna. Namoaka didy atsika tsy azo avoaka zany ny bois de rose, tsy azo trandrahana tsony, tsy azo avoaka tsony ny bois de rose. Nefa atsika ny teny zao isanandro misy bois de rose mivoaka ihany. Zay ho an'ny tombontsoa an'olo vitsy. Nefa regny zany raha ohatra ka reo manana stock ara-dalàna reo avela mamoaka avoaka tanteraka zany ny manana stock ara-dalàna, manana taratasy ara-dalàna, aveo le vita saisie regny zany contrôlegna daholo atao recensement regny alefa appel d'offre koa ho amin'ny tombotsoan'ny malagasy aleo opérateur gasy ihany zany ny velomitsika amizay satria vola zany mba miditra amin'ny kitapo-mbola mpanjakana ara-dalàna amizay fotoagna zay. Tamberi-bidy fotsiny azo am'iregny le bois de rose ara-dalàna regny efa mahavelogna antsika Madagasikara. Ohatra fotsiny le stock ataotsika vinavina zao stock le manana stock ara-dalàna, manana taratasy ara-dalàna amizao fotoagna zao tsy latsaka any amin'ny 500 milliards agny vola tokony hiditra amin'ny kitapo-mbola mpanjakana raha ohatra ka ambela ara-dalàna ny famoagna regny dia arahiny maso ara-dalàna zareo mandrotsaka vola ara-dalàna koa amin'ny fanjakana. Araka ny nambarany teo anivon'ny G6 dia angataka fionana amin'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina sy ny Prime Ministre Jean-Omer Persiky ny parlementaire ao anatin'ny G6 hitondran'izy ireo ny etaetany.